Faefatra manaraka ho an'ny vahoakan'Antananarivo renivohitra. Eto za de manentana antsika vahoakan'Antananarivo renivohitra. Fara mijoro ny fanjakam-pisorona zay hajorony apôstôly Marika Tatandraza am'izao fotoana izao de miadana antsika vahoakan'Antananarivo sy ny manodidina. Tsy misy mahantra zany tsonony ao Antananarivo satria be da be mantsy ny mahantra regny amin'ny sisisiny regny ao Antananarivo. Nony amin'ina noho tsy fijerevan'ny mpitondra azy. Ka rehefa mijoro ny fanjakan'Andriamanitra na ny fanjakam-pisorona zay taritiny apôstôly Marika Tatandraza de mitovy jiaby ny fitondrana, mitovy, tsy misy ambony sy ambany zany fa de mibalance tsara ny fitondrana, tsy misy mahantra, tsy misy manan-karena zany. Ka noho izany ry vahoakan'Antananarivo, rehefa leo kolokolo atsika, leo fitondrana politika atsika, andao tsika hifidy ny fitondrana Jehovandriamanitra indray de fitondrana fanjakam-pisorona izany. Ka noho izany hentanina mihitsy atsika vahoakan'Antananarivo sy ny manodidina. Hentaniko mavesatra mihitsy antsika vahoakan'Antananarivo. Fa matetika mantsy atsika vahoakan'Antananarivo de veriveren'ireto mpitondra fanjakana ireto ihany. Angadalidalainy atsika. Ary atsika ao Antananarivo mihitsy ny mpandatsabata ho an'ny Ambaniandro sy ny Merina. Ka noho izany andao ndray atsika hifidy côté. Jerevantsika ndray ny fitondrany côté zany hoe manao ahoana marina ny fitondrany côté raha izy mijoro ato. Moa ve tanteraka an'izany tanjona zay hiriny zany. Tanteraka an'izany. Ary matokisany Jehovandriamanitra zay naniraka azy atsika fa io tsy maintsy tanteraka zany. Io tsy maintsy miadana atsika vahoaka malagasy. Tsy maintsy mivadika ny mirafitry ny fitondrana, tsy maintsy miova ny fitondrana. Tsy misy ambony, tsy misy fitiavan-tegna noho ny apôstôly Marika Tatandraza zany, fa ny fitiavan'ny vahoaka no mibantoerana. Ka noho izany mbola tsy nandisy fanantenana atsika ao Antananarivo izy. Ary matetika ngamba izy manao conférence de presse ao amin'ny mpanao gazety. Fa ny fitondrana de mila mirindra tsara araka ny sitrapon'ny Jehovandriamanitra zay nanirany Jehovandriamanitra anazy. Ho antsika vahoakan'Antananarivo mba mitonga vasaina retsika mba hifidy azy ndray. Aloha tsika mba hifidy ny mpitondra fivavahana ndray. Hifidy ny olo niran'ny Jehovandriamanitra ndray tsika mba hitondra tsika vahoaka malagasy. Satria izy rery ihany manko no niran'ny Jehovandriamanitra. Ary izy rery ihany ihany koa ny vahaolana afara no antsika vahoakan'Antananarivo. Rehefa tsy mety ny bebe kibo ny mpanan-karena, andao atsika mahantra mitovy anahy hifidy sy hanohana ny vahoakan'Antananarivo ray manontolo, hanohana ny apôstôly Marika Tatandraza zay mahantra mitovy amiko. Za zao de nisan'le mahantra. Fa noho ny fahatsapako hoe fijaliana zany no mahatonga anahy samy joro eto ary manentana atsika vahoakan'Antananarivo mba hifidy anazy, hifidy ny apôstôly Marika Tatandraza, fa noho ny avy ny fahantrako no nidirako tam'izao fivavahana izao, tam'izao ministera zao, noho ny fandresen-dahatra anahy ihany koa no nahatonga zany hiditra ato. Ka noho izany andao tsika mba hanaraka akoho ny vahoakan'Antananarivo rehetrarehetra, fa zao tenako zao de nijaly faratampony. Tegna nijaly, bory, tsisy fiadanana zany. Fa revo za kosa resy latra nagnara-dian'ny apôstôly Marika Tatandraza, na ny fiainako zao de milamina, mandeha tsara, noho ny avy amin'iny, noho ny fantokisana ny Jehovandriamanitra zay naniraka ny apôstôly Marika Tatandraza. Ho antsika Antananarivo, manentana mihitsy za fa zay tanjona zay tsy maintsy tanteraka. Ary nahiza no matsapa-tena fa mijaly. Revo mijoro ny fanjakan'Andriamanitra, ny tanjon'ny Jehovandriamanitra de ampiadana atsika vahoaka malagasy. Ary tsy misy hoe misy jiro ihany ka tsisy jiro ihany. Misy jiro aby atsika rehetrarehetra ary misy rano jiaby atsika rehetrarehetra ary ny fiainantsika de milamina, ny sakafo de tsy vidim-bola ho antsika zay mahantra mitovy aminahy. Ny sakafo zany de tsy handoavam-bola tsony fa ny fanjakam-pisorona no miantoka ny lany, ny rehetrarehetra, ny savoninao, hatramin'ny menaka na ny lamba fitafianao rehetrarehetra de ny fanjakam-pisorona no miantoka anazy. Ka noho izany andao atsika vahoakan'Antananarivo mba hifidy handatsabato ho an'ny apôstôly Marika Tatandraza ndray fa eo atsika mahita an'izay zavatra tiana atao amin'ny vahoakany malagasy, fa izy tompoko de mbola tanora izy ary samy joro mihitsy mitolo-tena ho antsika vahoaka malagasy ary misy matoky fa any Antananarivo izy am'izao fotoana zao
miady antsika ho an'ny fiadanantsika am'izao fotoana izao mba te maniry zany izy mba te hiadana ny vahoaka malagasy ao Antananarivo na manerana ny Madagasikara ihany koa tsy Antananarivo rery ihany fa manerana ny Madagasikara. Noho izany manentana na mavesatra zahay mba hifidy ny apôstôly Marika Tatandraza fa de tena maresy latra ny zavatra tanjona na ny projet-ny ihany de efa maresy latra ary efa misy orinasa natsangany mihitsy manerana ny Madagasikara izao fotoana izao mba amelomana ny vahoaka malagasy zay mijaly sy mahantra. Io orinasa io tompo de matanjaka indrindra manerana ny Madagasikara ka noho izany andaho atsika no anazy ary orinasa izany tsy nataony ho anazy rery fa ho an'ny malagasy zay vonona ampijoro ny fanjakam-pisorona ka andao atsika ary zao tenako zao de efa manana anjara asa mijano orinasa lehibe izany ka noho izany ry vahoaka malagasy zay mahantra mitovy amiko ao Antananarivo andao atsika hanoana ny apôstôly Marika Tatandraza hifidy ny apôstôly Marika Tatandraza fa ny tanjona de lehibe ho fanavoazana ny Madagasikara antsika mahatoky anareo za ary manentana anareo ihany koa fa izy noho ny antsika aza miala amin'ny Marika Tatandraza atsika vahoaka malagasy ao Antananarivo mankasitraka tompo.